fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 15. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 12. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Alleluia. Amin'ny firenena lehibe indray lasa nambavilarana eo amintsika amin'izao fotoana izao. Falibelay tena komena aminao eto androany anatin'ity fandarantsika vavaka fiambenana izay iarahanao amin'ny fandarana Andramoka Izaho ny Aky Radio ny mpikambana anatin'ny groupe izay maresy dia faly ny tenanay miaona aminao ary manona fiadanao tompo amintsika rehetrarehetra. Matoky fa ifampahireto indraytsika amin'ity androany ity ary matoky koa rehavana malala fa tsy very maina ny fotoana izay laninao ianona tenin'Andriamanitra eto amin'ny tenantsika dia anatin'ny adiny iray sasantsika dia eno hira vavaka tenin'Andriamanitra dia tsisy afa-tsy zavatra mikasika ny filazantsara moa no hoenesitsika eto misaotra anao tonga miaraka aminay ary dia matoky fa tsy taka nidirina teto no ivoahanao eto amin'ity androany ity fa ifampahery tokoa izitsika tsirairay avy. Tahiny Jesosy tsika rehetra. Randrano vao tonga eto dia sady faly be zay mandray anao no miteny ihany koa hoe tsika sendrasendra koa ny atongavanao eto. Za resy lahatra fa tena antsoin'Andriamanitra aminao ty androany ity mba hianonao ny feoany amin'ny alalan'izao fandarana izao. Mety ao atokantrano ianao mety misy any amin'ny toeram-piasana, mety tsy fantatry zay toerana misy anao, mety misy ary any amin'ny fandrinan'ny hopitaly satria dia tsara fantatra fa misy zany. Misy olona eo amin'ny fandrinan'ny hopitaly hoe mihaino an'izao fandarana satria anisany mba tombony fandarantsika anaiza anaiza dia manana telefônina fotsiny dia afaka mihaino. Tsy mila frais anao, tsy mila mandeha lavitra fa ny telefônina anao no hainonao dia afaka mare tenin'Andriamanitra, afaka mahery anao amin'ity androany ity ka dia mampahery anao amin'ny alalan'izany tenin'Andriamanitra zany hoe mahereza dia tahin'ny tompo. Miarabantsika rehetra izay fampaketo ihany koa niditra voalohany teto androany Ranavavy Erika Raka. Alleluia. Tahin'ny tompo Ranavavy Erika ary taka mahazatra moa izay miditra voalohany dia mentsika tsodrano mahafinaritra be miaraka aminareo any Koweït, any Chine, any Madagasikara izay ratsiratsy connexion rehetra ka tsy mba mety tafiditra voalohany dia miaraka mandray an'ity tsodrano ity amin'ny Ranavavy Erika ao amin'isa fa 7:25 ny ten'Andriamanitra manao hoe amin'anaran'i Jesosy izao no lazain'i Jehovah tamin'ny taona fankasitrahana amin'ny anoko anao ary tamin'ny andro famonjena no namonjeko anao dia hiaro anao ka amianao hofanekena ho an'ny olona mba ho mpanangana ny tany indray sy hampandova ny lova izay efa rava. Halleluia. Amen. Izao no lazain'i Jehovah tamin'ny andro fankasitrahana amin'ny anoko anao ary tamin'ny andro famonjena no namonjeko anao. Mihaino anao Andriamanitra ary mamonjy anao ary hiaro anao izy ka amianao fanekena ho an'ny olona dia anangana ny tany indray sy hampandova ny lova izay efa rava ho aminao ane zany Ranavavy Erika sy nareo ny Madagasikara sy Koweït sy any Chine. Tahin'ny tompo raiso fa vokatry ny fo.
tahiny tompo a Kodanela taorinany tao, tahiny tompo ihany koa Itody Raolosoa Lovlitina, de tahiny Jesosy Kadakamalala, de tonga soa ihany koa Zamina Kamaradiny Jesosy Eliza Tsiala, Lovlitina, Itody Raolosoa, Erika Raky efa narapako teo, de tahiny tompo ihany koa Tojo Jesosy mandrakizay, Iaina ao ambadimbadika ao, Kodaleoni, Erika Raka, Eliza Tsiala, Itody Raolosoa efa narapako teo, Kodaleoni, Ama, Marijo, Felana Rakoto, Marie Hortensine, Ando Andry, Anjasikapatitry, tahiny tompo, tonga soa daholo, Anjasikapatitry, Felana Rakoto, Sandola Jesosy, Sandola Nirina ihany io fa niala tamin'ny kantiny satria isika moa hiditra amin'ny Pasika ary tsy ny Pasika ihany fa hiditra amin'ny fiavian'i Jesosy mihitsy. Dia izao mba teny hoe be da be loatra ny zavatra hitako amin'ilay compte que te io vaovao mba tsy ahita ninina amin'ity Facebook ity. Mahafinaritra e, fandrosoana ara-panahy daholo zany, halleloia. Selina Rozmina, Razana Monika, artizana de Madagasikara, Anabavlina, Noélie Fantou, Geneviève Randriamananjara, tonga soa Razana Monika, Razana Soa Sylvie, Rala Alain, Asany Apostole, Rodine Marie, Andonirina Suzella, Marina Tiana, tonga soa Mapionina, Soameva, Nambina Tsiry Amboaramiela, Mami, Tina Rakoto Arzaka, Rana Vavy Mihaja, Jesosy Mpandresy, Mina Mina, tahiny Jesosy Tsodrano Marijo tamin'ny 2021 izy. Mahafinaritra fa nareo matadidy foana ny Tsodrano ifandraisinareo mahafinaritra zany. Tahiny tompo ihany koa Tsisisona Marina, Tsisisona Erika azafady, Kodanela, Jonatana, tonga soa ny Aina Maheno soa, tahiny Jesosy misaotra Anjasikapatitry, tahiny tompo koa ny zahay, de tahiny Jesosy tsika mianakavy, Ando Andry, tahiny tompo daholy. Faly be mahita nareo ary de maharitatra amin'ny farany daholo. Maharitatra amin'ny farany adindray sasany eo moa ny raha antsika eto. Inoko fa adindray sasany ampahery anao. Halleloia. Androany hivavaka fanombohana hitondra ny fotoana am-pilatan'Andriamanitra rana vavintsika Marijo. Halleloia. De avy eo isy fijona vavolombelona hoentin'ny rana vavintsika Lina. De eny toroteny araka amin'ny Kodanela ary hivavaka ho an'ny firenena araka amin'ny Anabavy. Zay ny fotoanantsika eto androany ndao ary anomboka ny fotoana antsika ndao tombontsika mivavaka. Tahiny tompo Zoko Marijo anao ny fitenenana. Makasitraka pasteur nanome fitenenana dia tahiny tompo nareo mianakavy kely dia tahiny tompo ihany koa tsika rehetrarehetra fanaraka an'izao fandarana izao. Iaraka hivavaka ary tsika. Ry Jehovah Andriamanitra rainay tsara indrindra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo ianao. Mbola velom-pisorana anao indray izay ny amin'ity fotoana androany ity izay ahafahanay indray miaino feo anao, ahafahanay indray mandray hery amin'ny alalan'ny teninao izay ampitondrainao ny mpanomponao androany. Misaotra anao izay satria ny famindraponao no mbola ahafahanay manararoatra ny fotoana tahaka an'izao. Ahafahanay tena hoe mifandray bebe kokoa aminao Andriamanitra, araka ny teny izay nampitondrainao ny mpanomponao omaly hoe raha misaraka aminao izay dia tsy mahefa na inona na inona. Ka misaotra anao izay satria mbola omenao ny fotoana ahafahanay mbola mifampitakosina aminao, ahafahanay mbola mifandray aminao, dia ho tanteraka aminay ny teny ny Jehova Jesosy manao hoe mifankazara mitsitoy ianareo dia hiadana. Dia tena hoe izany no andrandraina eto dia makasitraka anao izay satria mbola afaka manatanteraka ny fotoana ny fampaherezana sy ny karazany eto amin'ity fandaharana andramoka izao ity izahay tsirairay avy eto. Misaotra ny amin'ny connexion, misaotra ny amin'ny fotoana menao anay ahafahanay manaraka an'izao fandaharana izao. Androany manondra fo aminay ny amin'izay rehetra fampetipetena anay Jesosy tsy mendrika teo anatrehanao ny ainanay tamin'ity androany ity dia aoka ny ranao tena nadio ny vavanay, ny fisainanay indrindra fa ny fonay izay andray an'izany teny izany dia diovy Jesosy mba ahafahanao makatoerana indray ao anatin'ny fonay tsirairay avy ao anatin'ity fotoana androany ity. Dia makasitraka izay ny amin'izany rahasoanao izany Jesosy ary apetraka ifenao ampelantananao
ny mpanomponao izay hitondra ny teninao androany, ianao hanositra ny vava ny mpanomponao tena hoe ho teny fiainana ny teny rehetra izay hoentiny izy ireo amin'ity fotoana androany ity. Ary raha reraka ny tsirairay avy tonga eto na kivikivy na marary dia izy fiantraikany amin'ny fiainany tsirairay avy any izany teny izay hoentiny mpanomponao izany dia raha kofa amirahanao ihany koa ny connexion tsirairay avy indrindra ny fitaovana rehetra ampiasaina eto amin'ny radio Andramoka izao, dia raha kofa amirahanao izany tsy hananany devoly fahefanana dia ray segondra aza ny asa matin'ny satana rehetrarehetra izay tady anelingely eto dia efa torako amin'ny raha maherin'i Jesosy Kristy izany amin'izao fotoana izao tsy ambinina tsy hanana anjara amin'izao fandaharana izay ataona izao, fa ianao Jesosy miasa eto ny herinao miasa eto fanatrehanao no hoeto amin'ity fotoana androany ity satria ny teninao dia marina foana hoe amin'ny fitoerana rehetra izay ampatsiarovako ny anarako dia eo ny tahiko anao, eo no anatonako anao. Dia makasitraka indrindra tomporailay tsara indrindra voninahitra ho anao rery ihany amin'ny anaran'i Jesosy no anaovako izany vavaka izany. Amen. Alleluia. Makasitraka ny zokomaly José tamin'izay vavaka matsiro mamy izay. Alleluia. Tahin'ny tompo fanapako Marizô dia maherezatra ny hatrany dia Andriamanitra manakira pasaonany amaly fitianao tamin'ny asan'Andriamanitra izay nataonao. Mbola tsy narabaiko Anitra Clarisy sy Olgaran'Orosoa no mbola tsy narabaiko tahin'ny tompo nareo mahereza hatrany hatrany dia eno fijona vavolombelona aloha tsika vao eno hira sa eno hira vao eno fijona vavolombelona. Zao aloha filazana dia mety amboalohany raha pitsosika manomboka amin'ny valora sasany fotoanantsika satria ialohava'ny fandarana misy andrata izay ataony mampionona aloha ny vavaka fiambelona izay ataoko. Ary rehefa vita ny misy andrata izay entiny mampionona dia vao miditra dia tonga dia miditra amin'ny kilalao tsika. Alleluia. Raha pitsika hanao ilay question pour un champion keliny Andramoka izao eto fanontaniana 5 ny voavalinao dia mahazo amin'reto ianao. Reto avy ny soahanao na t-shirt ohatran'ity anaovako ity. Alleluia. Zao zany le t-shirt Taki Radio ty anaovako ity zao M. Raha M zany ka M kosa isa aloha ny misy misy any ny L fa tsy dia mazava ty soratra ity dia tsy dia fonay omenanareo. Na zany t-shirt ny azonareo raha mahamarina nareo na clé USB misy toriteny vavaka fiambenana vidéo eo amin'ny 50 isa eo. Na raha vehivavy ianao dia afaka mahazo poketra ty mbola ato ty pokety ty koa mbola ato vita amin'ny rofia dia ity ihany koa vita amin'ny rofia. Dia indrindrindrindra zava-dehibe koa dia lambahoany avy any Majunga izay anjara fandraisana anjara ny mendrana babitsika Suzel avy any Suisse. Reo zany no azonareo isafidianana ao koa ny biscuit sy ny bonbon izay ataony ranabavitsika Lovely. Tsy manana sary moa zava raha manana sary kely ranabavy Lovely vao asehontsika ny olona dia vomia. Alleluia. Alefa ny be amiko. Alleluia. Zao ny anaovantsika ny kilalaontsika rapitso satria tsika rapitso ny toritenintsika rapitso dia toriteny Pasika. Zany hoe toriteny momba ny Pasika. Manao moa tsika anao toriteny momba ny Pasika voalohany indrindra mila fantatrao aloha azafady le Corona tiony tiony efa lasan'ny ranabavitsika Angelina ty azafady izy zany tsy anatiny tsony mialatsiny anao tompo tahin'ny tompo anao tompo hoe mbola tsy narabaiko anao tonga soa tahin'ny tompo ihany koa Elizatsiala. Alleluia. Ny kilalaontsika rapitso ny toritentsika rapitso momba ny Pasika. Manina moa momba ny Pasika satria amin'ny talata izay natanterantsika ny anobavaky ny Pasika talata ifo alarobia 4 ifo 5 avril dia tsisy live eto tsisy fotoana ohatr'izao zany fa anaty Zoom daholo tsika rehetrarehetra no anatanteraka Pasika. Iza moa tsika rehetrarehetra ny groupe izay maresy izay menakavy kely satria ny Pasika dia ho azavanantsika daholo rapitso fa ny Pasika dia tandremantsika menakavy. Rehefa saimpe amiko Lovely azafady rehefa saimpe amiko le sary mba hampisehontsika ny olona le sary ny cadeau alefa ny Lovely. Alleluia. Rehefa saimpe amiko zao Lovely
de rahapitsika toroteny momba ny pasika zany iainao anaty pasika sady zany tsika rahapitso alleloia iainao anaty pasika sady Indrina Rodriguez tahiny Jesosy iainao anaty pasika sady tsika rahapitso no ny antony hoe mety tsy nareo rehetra no tafiditra anaty zoma mety tsy ndrehetra ny amina fahafahana anao zoma nefa de za mbola mitenao foana zava-dehibe ny fiatriana ny alibavaky ny pasika mazavainao rahapitso ny tombontsoa an'izany fitandrevana pasika izany ka rahapitso zany a dia momba ny pasika ny toritentsika manasano mihitsy hoe tongava rahapitso alleloia tongava fa tena ilainao mihaino momba n'izany pasika izany ny dikan'izany ny kilalao atsika rahapitso ny fanontaniana rehetra ataotsika rahapitso zany amin'ilay kilalao dia manodidina ny pasika avokoa alleloia mino fa maro nareo ny azo kilalao zany ny ano azo kado rahapitso satria tsy ivoana tsy ivoaka ny resaka pasika mihitsiny a isika rehetrarehetra fa amin'ny fanontaniana rehetrarehetra dia miodikodina momba ny pasika eo a daholo alleloia tahiny tompo a marinaty anazy fa lilo zafin-dramanana zay zany ny kilalao atsika rahapitso alleloia dia zay ny filazana fa dia mivombonina mba mahazo kado alohan'ny pasika le fiogo vita amin'ny taola anatan'irana bavolina moa tonga dia vo ny fandrombahana mihitsy tamin'ny tapabolana mbola tsy sary maromaro zany mbola tsy alefa eo iny ary tsy maninona tamin'ny tapabolana dia mifandrotahana mihitsy le fiogo sy le pico cheveux tany amin'ny ranabavitsika linazy satria tsara be dia fa lasa ny ranabavy aina moa iny satria nahazo kado izy tamin'ny tapabolana dia rahapitso zany manaova révision kely dao momba mipasika rahapitso resaka pasika daholo ny zavatra hoantanina antsika rahapitso ao anaty ny kilalao atsika zay dia ndao ary ny ataotsika angamba inona retony tsara fijonava volombelona vo hira sa hira vo fijonava volombelona zay anankiroa mamaly voalohany ataotsika hira ve ny alefatsika voalohany sa fijonava volombelona zay vo toriteny inona ny tsara hira vo fijonava volombelona sa fijonava volombelona vo hira ina tianareo zay tianareo dia ataotsika alleloia volombelona no voalohany eny ary raisiray misy anankiray mamaly fandroa fa teniny eo zay miteny eo manampy ny hira zany satria hira no nisy anankiroa namaly aloha fa to dia hira zany fa hira ny anankiroa nisy namaly aotsika ary anao hira dia avyotsika eny fijonava volombelona dia to dia arahan'ny toriteny ndao ary makatoerana tsara ndao hira iainan'ny pasika saditsika tahiny tompa isika rehetra
izay nolavin'olona efa tonga ferizo zanako nandriamanitra Alleloia. Azo antoka fa sady anakoako zany rapitso no anakoako zany amin'ny latsinainy indrindra fa amin'ny talata. Alleloia. Anaty Zoom. Alleloia. Rapitsonareo rapitsontsika rehetrarehetra izay hitandrina Pasika iaraka aminay amin'ny talata alina. Dia rapitsonareo mandefa MP amiko ao amin'ny compte koa kiladio andramoka izao na amin'ny telefônina koa betsaka aminareo mahafantatra ny telefônina koa ao anaty telefônina na anaty WhatsApp na anaty Telegram. Mandefa MP amiko zay rapitso anaty fandarana ohatry hoe za mba hitandrina Pasika amin'ny talata dia ampidiriko anaty groupe rapitso loatra zany vita ny fandarana dia mancréer an'ilay groupe Messenger dia ao anaty groupe eo daholo tsika. Ny anaran'ilay groupe dia hoe Pasika Kiladio 2023 dia ao amin'izay tsika miresadresaka miaraka miara-monina dia talata tsika miara-mitandrina Pasika. Ny sabata nefa ianao dia afaka miaraka aminay sady nomboka amin'ny folo sasany amin'iraika ambin'ny dia efa mandeha Zoom dia miara-miaino anatin'ny commencement. Ny hariva raha tianareo dia ny sabata vita toriteny dia le fiderana hitanareo miseho daholo ny ankizy ka io zay za koa mba te hiseho dia afaka miseho miditra anaty Zoom ihany koa nareo. Zay da itoparitsika rehetra totsika ny fijona vavolombela mahafinaritra be izay hoe nanabavitsika lina dia orinazay toriteny miaraka amin'ny kotany la ta itopo nabavlina anao ny fitenenana. Solo riavana andrikelitsika azafady. Alleluia. Manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao pastera sy ny ankonanao dia ho amintsika manakafy izay tonga eto amin'izao vavaka fiambenana mamitsika izao. Te hijoro vavolombelona amintsika mianakavy aho amin'ny fahasoavana izay narotsak'Andriamanitra tamin'ny ankonako.
Ty zava-nitranga ty zany ry havana dia volana vitsivitsy lasa zay no niseho. Zanako lamatoa mianatra any amin'ny lycée dia mandeha train moa izy rehefa mandeha makany amin'io lycée io satria 38 kilomètre miala amin'ny misy anay eto no fianarana zany. Dia indray hariva izy tokony isan'andro izy matetika mirava amin'ny 10 ohatra zany. Dia indray alatsinainy izy izay na talata tsy tadidiko intsony nirava aloha tamin'ny 3 teo angambany izy izay. Dia fanao moa tonga dia mody izy maka train dia mody aty an-trano aty. Dia gagabe mihitsy izay hoe tonga izy ny maraina ny ampitsony iny zany nivenana andeha nianatra. Dia nisy raha be teo amin'ny devant lycéany. Dia gagabe dia nitantara ny olona hoe nisy atakina ganga, bagarana ganga zany devant ny lycéany zareo. Ka io lycée anarany io mafanafana mihitsy ilay tanàna misy an'io fianarana io zany. Malaza mihitsy hoe eto Frantsa moa dia misy ny isaky ny quartier matetika en grande ville dia misy ireny hoe ganga ny ankizy tsy maintsy ino moa zany tsy maintsy ohatran'ny hita mi-appartenir amina ganga ohatr' izany. Dia gagabe zany izy hoe misy raha be eo devant ny lycée. Dia nitantarain'ireo mpiara-mianatra hoe nisy ankizy ny ataken'ny ganga avy any zany mianatra tao amin'ny lycée tao. Dia tena hoe misaotra an'Andriamanitra lehibe mihitsy ry havana malala amin'izany fahasoavana izany satria raha tokony rava tamin'ny 10 izy ry havana dia tena hoe nampiravan'i Jesosy mialohan'ny fotoana tsy nahitana zany fandropana zany zavatra mamparikoditra zany tena hoe mampitahotra zany. Tena Jesosy misaotra anao fa tena rovanao ny zanako. Tena tsy takatry ny saina ry havana fa nataontsika hoe tsy dia mivavaka loatra ny ankohonantsika fa na dia tsika ihany ara dia fa ampy hanampian'Andriamanitra tsika ny ankohonantsika. Tena hoe miaro tokoa izy araka ny teny na miditra ianao na mivoaka ianao dia tena hoe voatà tokoa ry havana. Dia izany nijoroako vavolombelona amintsika hoe tena mahery sy velona ny Andriamanitra ivavahantsika. Tena hoe mampirisika hatrany hivavaka ry havana fa tena fotoana tsy hampozina mihitsy tena miasa Jesosy miaro antsika. Dia tsy vitan'izany ihany fa andro vitsivitsy taorianan'izay indray dia misy namana zany tsy hay hoe naninona fa mety io namana io mety anatina ganga ihany koa. Dia tonga izy dia nitantara ilay zanako hoe tonga hozy izy ilay namako dia nisy ny ataka izaho hozy izy eo akaiky eo miaraka eo ihany zay tsy haiko firifiry zany zareo no tafaraka tamin'ny fotoana io. Dia tonga dia nisy ny ataka fotsiny ilay namako hozy izy eto dia niatrika izy zany niala izy zany satria matetika ohatr'ireny raha ohatra hoe tsy te halala ilay olona avy any fa hoe ianao zany rehefa miaraka amin'ilay ankizy ho atakendrareo dia voataky zany tafiditra anatin'ilay olona enjehandrareo koa ilay ankizy naman'ilay namany eo zany. Dia tena zao tena misaotra Jesosy misaotra anao tena hoe miaro ny an'ny zanako tena ampisehonao mihitsy fa tena hoe tsy avelanao misy mikitika na dia mivolondohanay tena arovanao. Ary izany indrindra ry havana malala ny tena hoe nanentana tokony efa nijoro vavolombelona taloloha nanazava an'izay zavatra fa eo moa ny asa sanina sy ny zavatra maro iandraiketana dia tena hoe adiniko nijoro vavolombelona izany fa tena hoe voninahitra dia ho an'Andriamanitra rery ihany ry havana. Amin'ny zavatra rehetra dia tena hoe ampisehoan'Andriamanitra fa eo izy ary velona izy. Ary izany indrindra no tiako hanentanana antsika foana ry havana malala hoe tsika tsiraray avy io dia tena hoe manana vaovao afaka hijorontsika vavolombelona amin'ny hafa ihany koa. Fa manentana antsika rehetra mba hizara satria na ny segondra mena antsika isan'andro eo raha dia efa tena hoe tokony ahafahantsika mijoro vavolombelona.
vavolombelona ary havana malala fa tena misaotra an' Jesosy malala tena hoe niaro ny ain'ny zanako ary niaro ny ainay andro aman'alina ihany koa. Dia izay ny fijoroana vavolombelona mba hozaraiko amintsika ary havana malala dia fan'Andriamanitra rery ihany ny voninahitra. Aleloia, amen. Aleloia, mankasitraka indrindra andranam-bavitsika linatsika tanatin'izay fijoroana vavolombelona izay. Aleloia. Hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny asan'ny apôstôly toko 1:10 minoa an' Jesosy Tompo. Aleloia. Dia vonjena ianao sy niankonanao. Marina ny teninao hoe tsika na dia niankonantsika tsy mivavaka oatra tsika ary satria tokony hivavahantsika. Rehefa itsika ny solo tena mivavaka ao anatin'ny tokantrano ao dia mivavaha tsy ho anao ihany fa hatramin'ny taranakao hatramin'ny ankonanao dia voaharin'Andriamanitra. Zany dia za tena sahako mametoky anareo eto andafeto zao eto Frantsa dia tsika angamba be dia be mihitsy ny faty olona mifamono ny olona ary fantatro za mahafantatra ny antony io fa tsy afaka teneniko eto ny antony izany inona ny mahatonga an'io. Lasa tena be dia be ny olona mifamonomono tampoka mamono lasa tsisy an'izany teto Frantsa hatramin'izay tsy nisy fa zavatra tao anatin'ny herintaona sy tapan'ny makatio izay mahafantatra tsipiriany ny antony io, fantatra hoe inona ilay zavatra mitranga io, tsy azo ny tenenina izany fa zao tsy hoe tsipiriany moa fa dia ohatrany hoe fantatra ihany dia atao hoe fantatra ihany fa tsy hoe amin'ny tsipiriany fa manjary ohatry hoe miseho hoe inona be tsika fa ny tiako lazaina hoe dia zao mihitsy fotoana tokony hivavahana. Aza hoe mivavaka mafy satria mafy ihany ny fiainana satria efa mafy koa zao ny fiainana fa tena tanteraka fa efa anatin'ny fahoriam-betsika zao mafy ny fiainana mifamono ny olona antony tokony hivavahanao fa ny zanakao ny vadinao ny ankonanao tsy misy mikitika izany reo ninona no ianao mivavaka dia tahina ny ankonanao dia mivavaha tsy no amin'ny fitahiana ihany fa na dia amin'ny fiarovan'Andriamanitra ny ankonantsika andao hivavaka andao hanao sitrapon'Andriamanitra. Aza mbola forsena ny vady aman-janaka rehefa mbola tsy tonga eo aminy ny antso fa ianao aloha zao no natsoina. Aleloia. Dia anjaranao sy Jesosy io zay tahiny tompo dia misaotra nanavavy linazy tahiny tompo any zanakao ho arovany. Mahafinaritra be zany fiarovan'Andriamanitra zany ry havana mba azonareo an-tsaina hoe zany hoe raha ohatra zany le zaza tsy ny ravaloha tena ratsy ry havana zany na dia atao hoe tsy tratra an'le ady ary izy fa na ny mahita zany fotsiny hoe zaza ianao mahita olona sanatria voatsindro ny zava-maranitra na maninona hoe mandeha raha be zany tena tsy zakan'ny ankizy zany. Tsika na Madagasikara mijery amin'ny Facebook efa ohatry lasa zatra zany marotsika fa ty olona vohitsika ny tomobila mifora zao nge efa niove tsika zao efa niove taloha tsy tatitsika zany mahita zany ray andro teneniko anareo avy nanao vakansa tany Ambila Lemaitso zay tamin'izay fotoana hoe mbola kely tamin'izany mbola zatovo dia nahita olona nanao accident tonga moto vohitsaka ny camion teo inona moa dizy teo Marozevo. Tena herinandro ozy ianareo, herinandro aho ozy nareo nanofo ratsy tena natao tena hoe traumatisé tamin'izay zavatra izay. Fa zao efa zatra mahita an'izany ny olona satria efa zay ilay zavatra iainana isana tsy mahita an'izy ianao dia ohatrany tsy tahitra hoe za mifaty olona nefa tsy tatsika ny jeran-drety taloha. Ka raha zaza kely ankizy iny nahita an'iny tsy zakany sainy. Dia inona nataon'Andriamanitra? Nataony ravaloha. Satria maninona? Satria ny reniny kosa mivavaka manompo azy na dia mahita reny tsy avelan'Andriamanitra hita ny reniny zanakitsika fa mivavaha mafy tao hivavaka varovan'Andriamanitra ny zanatsika. Tahiny tompany isika miaka misaotra amin'ny fijoroana vavolombelona ranavavy lina dia tahiny tompontsika rehetra. Lasa ary ny fotoanantsika zao tsika to dihitra amin'ny tenin'Andriamanitra etin'ny ranavavitsika Kodanela avao a Belzika ao. Ndao ranavavy Kodanela to dia menanao ny fitenena tsika kosa ndray baiboly dia eo ny tenin'Andriamanitra. Tahiny tompo Kodanela. Sika rehetra tahiny Jesosy pasterisy mianakavy dia mbola raisiko fahasoavana aminary havana mizara tenin'Andriamanitra eto androany. Dia resitsika baibolitsika dia hitatsika ao amin'ny Matio
Matio 7 raisitsika amin'ny 7 ka hatramin'ny 7. Matio 7 raisitsika amin'ny 7 ka hatramin'ny 7. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Mangataka dia omeny ianareo, mitadiava dia ahita ianareo, dondony dia oveny ianareo. Dia 9 fa izay rehetra mangataka no mahazo, ary izay mitady no mahita, ary izay mandondona no ovena. Amen. Dia zany izy ariava malala hitatsika ato amin'ny Matio. Dia raha misy zavatra zany mampangidikitika ny saignatsika nefa tiantsika ho azo, na ny zavatra mampatonga saignatsika, tsy mampilamina saignatsika ny zavatra io, kanefa kosa tiantsika azo an'izay zavatra. Dia aza mihafahafa tsika mandeha mitondra ny zavatra izay tiantsika ho azo eo alohan'ny Jesosy. Ary ny zaninina zany zavatra angataitsika dia tsy maintsy ho azontsika raha iraisitsika amin'ny finoana no fangatantsika ny zavatra. Fa ny Jesosy tsy mandenga tahaka ny olombelona, fa izy tsy hamitika atsika izy, fa araka ny teny teo, raha mangataka izy dia ahazo, raha mandondona dia ovena, raha mitady izy dia ahita. Kanefa ninona zany izay ny faniritsika, dia mila atsika koa iraisitsika amin'ny finoana ny zavatra izay tiantsika angatahina na tiantsika ho azo, na amin'ny lafiny tsara zany ariavana, na amin'ny lafiny ratsy. Ataoko ohatra hoe dia mangataka zany atsika hoe mba hifikitra amin'ny Jesosy, mangataka atsika mba hitombohitra lalandava. Dia izay zavatra zany nefa mba maniry atsika hitombohitra lalandava na hifikitra amin'ny Jesosy, dia azontsika atao mangataka zegny eo alohan'Andriamanitra, dia hitombohitra sy hifikitra amin'ny Jesosy atsika. Ary ny zavatra tokony homeny atsika zany, fa izy tsy misifa amintsika, izy tiany atsika, ary tsy misifa izy, ary tsy magnavak'olo zany izy, tegna tsy magnavak'olo. Na izovana izovy, mangataka aminanjy dia omeny. Ary ninona koa ny zavatra izay angatantsika aminanjy dia tsy maintsy ho azontsika raha amin'ny finoana no andraisantsika fangatahana aminanjy. Ary amin'ny alalan'ny fahagagany koa no anomezany izay zavatra angatantsika aminanjy, amin'ny alalan'ny heriny na amin'ny alalan'ny fihetsika ananjy koa no anomezany zavatra amintsika. Atsika zany dia raha misy zavatra tiantsika ho azo dia entintsika alohany amin'ny Jesosy ny zavatra angatantsika, fa tsy miady zegna amin'ny zavatra maro atsika, fa eo amin'ny Jesosy no tondrasantsika na ny olana atsika zany, na ny asantsika zany, na ny ara-pahasalamana atsika zany ariavana. Aza mihafahafa atsika mandeha mitady ny Andriamanitra, fa izy tsy magnavak'olo izy, ary vonina izy andray atsika, na amin'ny atsika amin'ny ola dia vonina izy andray atsika, fa aza mihafahafa atsika. Ary rehefa ampinoana koa ny zavatra izay angatahinao, raha mifinoana ny zavatra angatahinao fa tsy maintsy ho azonao izy. Dia toyitsika amin'ny 7. Ary iza moa aminareo raha angatahiny ny zanany mofo no anome azy vato. Ary iza moa aminareo raha angatahiny ny zanany mofo no anome azy vato. Zany izy ariavy malala. Ary iza amintsika moa raha angatahiny ny zanatsika mofo dia anome azy vato ve? Isika tsy ariava malala, ny zanatsika tsy omentsika ny vato, fa ny zanatsika omentsika zava-tsoa izy, zavatra mahasoa azy, ary tsy zava-dratsy no omentsika azy, ary ny zavatra loza aminanjy.
ary ny zavatra mokotra eo amin'ny fiainana ananjy koa no ometsika azy. Tahaka izany koa ny atsika eo anilany Andriamanitra. Raha mangataka zavatra maraitsika atsika dia tsy omeny zavatra ratsy, fa ny soa atsika no omeny atsika. Ary izy tsy hanome zavatra tsy soa antsika zany izy. Tiana atsika, kolokoliana atsika, tambezina atsika, zanany tiana. Izy tsy hametaka antsika izy. Ary tsy hanome zava-doza ary tsy hanome ny vy maimay atsika zany izy. Fa ny zavatra tsara no omeny atsika. Tahaka izany koa atsika amin'ny zanatsika. Zanakatsika io, raha omentsika zavatra hafa izy dia lasa tsisy vokany izay zavatra eo amin'ny fiainana ananjy. Ary tahaka izany koa Jesosy. Nefa atsika misy zavatra angatantsika aminanjy mety tsy mivaly ilay vavaka. Nefa ny zavatra angatantsika tsy azo, nefa zavatra hafa omeny atsika. Ataoko ohatra zany hoe, nefa atsika mivavaka magnaradia an'Andriamanitra atsika ary midera ananjy atsika isanandro amin'ny fotsika. Kanefa atsika mivavaka dia misy zavatra 2 na 3 adinontsika zany tenenina eo anatrehan'Andriamanitra. Nefa zavatra izay tsy nangatantsika nefa omeny atsika. Efa zava-tsoa amintsika ilay zavatra omeny atsika nefa kosa tokony ifaliantsika ny zavatra omeny atsika. Ary hanaovantsika fisaorana be dia be isanandro na ny zavatra nangatantsika na ny zavatra tsy nangatantsika zany nefa nomeny atsika dia tena isaorantsika izy be dia be zany ny zavatra zay. Ary tahaka izany koa zany ataoko ohatra hoe, nefa atsika mandeha miasa na mandeha misy zavatra zany tena ilaintsika nefa zavatra io dia nangatantsika io nefa tsy azontsika. Ary tsy mandeha miasa koa tena tsy nivavaka nefa arovan'Andriamanitra foana tsika isanandro nefa tsy nangatantsika nefa misy fotoana tena adinontsika nefa miteny izany mangataka rosa Jesosy nefa tsika nanadino miteny izany nefa tsika arovany foana ny ankonantsika na ny fianakavianantsika dia adinontsika kosa misy fotoana nefa mbola omeny tombony ihany hatramin'ny ankonantsika dia isaorantsika azy zany ka ny mbola nitiaviny atsika ary izy tena tia atsika izy ary mikolikoly atsika izy ary isaorantsika azy zany be dia be zany fitiavana atsika zany. Ary raha misy zavatra nangatainao nefa tsy azonao, aza kiva ry havana, mahereza hoe ataovan-tsainanao hoe tsy sitrapon'Andriamanitra, tsy sitrika Andriamanitra ny zavatra nangatahaka iny matoa izy tsy azo, fa zavatra hafa indray omeny anahy, zavatra mahasoa anahy. Zay zany ataontsika an-tsaina manomboka androany. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra dia fiadana ho antsika rehetra. Ary ho tanteraka amintsika zany ten'Andriamanitra zany dia ho tahin'ny Tompo isika rehetra. Halleluia, amen. Dia mankasitraka antsika rehetra ny hena. Tahin'i Jesosy daholo, amen. Halleluia, mankasitraka. Tahin'ny Tompo ranabavy kodany lehilahy sotra betsaka anao tamin'ny tenin'Andriamanitra. Mahafinaritra be ny meno an'ilay tenin'Andriamanitra nentinao. Andriamanitra manankirefahasoavana ny hamaly fidianao. Mahafinaritra kely ilay toriteny. Tsotra fa tena mahafinaritra. Mitombozotra dia mitombo fahasoavana ranabavy kodany lehilahy. Mankasitraka. Hoy ilay tenin'Andriamanitra hoe Matotoko 7:7 hatramin'ny 1:12 manao hoe mangatà dia omena ianareo, mitadiava dia hita ianareo, dondony dia hovoana ianareo, fa izay rehetra mangataka no mahazo ary izay rehetra izay mitady no mahita ary izay mandondona no hovoana. Ary iza moa aminareo raha angatahany zanany mofo no amin'ny azo vato ary raha angatahany hazan-drano no amin'ny azo menarano, koraha ianareo na dia ratsy aza maharara manome zava-tsoa ny zanakireo
tsy maika vavy fanindrainareo izany an-danitra no amezavotsoa an'izay mangataka aminy. Alleloia, amen. Sotranareo makasitraka ny zareo mampandray anjara, mampahirendrareo foana ny fampahirizanareo. Mangata dia omena ianareo, mitadiava dia ahita nareo, dondony dia hovoana. Ny dingana voalohany dia izay tokoa. Raha moa ny azahoana raha tsy mangataka ianao, aiza moa ny afantarana hoe mily ianao sa tsy mily. Ahoana moa ny amoahana trano anao raha miodiodio fotsiny ianao fa tsy mandondona. Ahoana ny ahitanao raha tsy mitady ianao. Mitady ianao dia mahita. Alleloia. Mitady ianao dia hita. Mangataka ianao dia omena, mandondona dia hovoaina, miantso ianao dia misy mamaly. Alleloia. Tsisy amaly mihitsy hoe ahoana rehefa ianao tsy niantso. Fa mitady ianao dia mahita, ary mangataka ianao dia omena, ary mandondona ianao dia hovoana. Tsisy hoveram-pialarina ny momba an'izany fa mazava izany. Satria tokoa dia izay rehetra mangataka ny mahazo, izay rehetra mitady dia mahita, izay rehetra mandondona dia hovoana. Mpanao kilalao loka ary hoe izay milalao ihany no mahazo. Ahoana ny azahoana raha tsy nilalao ianao? Izay ny komandy ihany no mandray. Olona fetsifetsy izany hoe tsy ny komandy izy nefa niandry zavatra tonga. Efa taloha izay manao livraison any amin'ny toerana ny tranon'olona any dia efa teniko anareo foana moa izay zavatra hoe verina matetika. Dia mitady an'ilay adresy ianao dia olona eo akaiky ny miandry. Anavy ino izy izy? Dia izay hoe ianao ka ny komandy zavatra? Ao izy izy. Ko ahoana ianao miandry zavatra ho tonga? Efa hafetsena indray izany. Na finoana be ngeza be. So dia anay ino izy izy? Fiza ao ny anaranao? Robert ohatra. Angao Robert nanafatra. Ao izy izy. Ko ahoana Robert ny miandro aho? Fa izay ny komande no anaterana. Alleloia. Izay mangataka no omena. Alleloia. Ary ny tena ifatoantsika androany dia ilay teny eto amin'ny 5 hoe izy aminareo no rangatany zanany mofo na amin'ny hazo vato, ary rangatany hazan-drano no amin'ny hazo mena rano. Eto Andriamanitra te hampiseho antsika ny toetrany. Hoe Andriamanitra dia Andriamanitra mahafinaritra. Raha Andriamanitra no teny iza moa aminareo rangatany zanany mofo no amin'ny hazo vato, ary rangatany hazan-drano dia amin'ny hazo mena rano. Izany hoe petraka Andriamanitra amintsika aloha ny fanontaniana. Isika ilay mangataka io izany tsy tian'Andriamanitra hitaitay antsika hoe ahazo ve sa tsy ahazo. Olona ahoana ny zavatra ho azo. Alleloia. Aloha aseho kely antsika vetivety fa efa tonga ny sarin'ny Lovely. Mampisehoana kely antsika le cadeau. Mialoha ny hanomezako ny toriteny aloha sao dia adino. Izao izany ny cadeau omeny ranabavintsika Lovely ho anareo azonareo isafidianana koa amin'ny kilalao rapitso. Biscuit roulé tigré sy zébré, dia biscuit sablé dia sablé bicolore, sablé au coco sy poudre d'amande. Alleluia. Na ny anarany ary fa mihitsy. Ao ary tsika ijery ary. Reo zany. Zao zany ny zavatra mendrana bavilovely antsika raha maharesy tsika rapisoka ny azy ny komanditsika. Io zany zao ny anarany io misy anarany moa rehefa mahay zavatra moa zay dia hainy zareo hoe biscuit roulé tigré sy zébré. Alleluia. Zao zany misy biscuit mihoatra noho ireny sokobisy ireny mihitsy. Dia io le biscuit roulé tigré sy zébré ngamba raha tsy diso dia miaraka aminazy zao. Tena misy ohatra Lovely tiana mihitsy. Dia miaraka aminy ny anarany zay zany biscuit roulé tigré sy zébré, na tigré na zébré zany zay tianao. Dia io biscuit sablé au coco. Zao asa tanan'ny Lovely atsika io Lovely an'i Jesosy. Men'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana izy. Alleloia. Ka raha te hihinana an'ireny ianao
dia ataovy izay atonga anao andresy rapitso dia afaka mividy an'io izy hoe za efa leo clé USB zavatra mahavoky ireny no ilaiko fa aleloha azo tsapaitana dia endana makany amin'ny lovely tenenao ny le biscuit roulé tigrena, le biscuit roulé zebrena, le biscuit sablena, sablé bicolore na alléluia. Eo zany tsika afaka manontany ohatrany mampino na tsy miandry na tsy milalao ary afaka mahazo an'io lovely sablé au coco sy poudre d'amande. Alléluia. Io ny ataoko sakafo maraina alohan'ny asa fa nahasa rapitso ary vitako androany. Alléluia. Afaka manavatra ny lovely nareo fa zay ka mety fidina kosa fa tsy atao kilalao tsony. Zay tahiny tompo. Verina mitoloteny tsika misaotra sady any lovely tamin'ny fanomezana. Men'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana mahay manao gâteau. Alléluia. Mahay manao sakafo be io. Alléluia. Vetivety izy tamin'ny pasika dia efa navita gâteau vetivety kely teo tamin'ny daty. Alléluia. Eny ary vitany amin'iny. Iverinao ny 5 tsika matitoko fa 5 iza moa aminareo na angatahana zanany mofo no hanome azy vato ary angatahany azy andrano ny hanome azy mena rano. Eto zany Andriamanitra. Andriamanitra zany eto miandro chocolat Robert. Te hanome toky atsika sahady. Satria tsika zany mangataka zavatra amin'Andriamanitra. Angataka tsika dia omena hoy ny tenin'Andriamanitra fa tsika mitetena inona azy no omen'Andriamanitra eo. Toy izay Andriamanitra, nareo aloha jerena. Ny tenanareo ihany aloha jerena. Samy mananjanaka daholo angamba tsika izay efa mananjanaka. Dia mangataka zany ny zanantsika hoe dada omeo mofo. Dia iny amin'izay fa vato ny fonosiko. Manaikitra za dia lasa daholo ny nify ngamba. Iny mofonao? Mofo mampaniny adare vato mavesitrafisy zany dada hoany fa tsara iny. Vato kely izy. Za mba teny anatrondro dady dia avoaka vato dia mena rano. Nareo izy Andriamanitra manao an'izany. Dia averiko aminao ny fantaniana. Ianao hoe manao an'izany amin'ny zanakao. Ianao ny zanakao zany mba miandrandra mofo. Dada naone mba meo mofo e. Vato izy Andriamanitra no menao ny zanakao. Natrondro dia menao mena rano. Dia sao izy ianao tsy hanao an'izany amin'ny zanako. Zanako dia ataoko an'izany ve? Izay indrindra izy Andriamanitra. Nefa ianao aza ratsy. Za tsara. Raha ny tsara dia Jehovah Andriamanitra. Jesosy tena ny teny ray ihany ny tsara. Nefa tsika ary ratsy. Dia inona no mentsika zanantsika? Mangataka mofo dia miezaka mitadina dia efa le mofo efa somary nandalo ady ireny ary efa mofo maly. Tsy dia manambola zany dada dia dada mba mifidirana mofo Tasa ny tady an'ilay mofo efa maly mba misy mofo misy tsy an'ilay maly nga madama. Fa maniny ireny nga moramora. Dia hafanaina ilay mofo efa maly dia mba somary mikarepoka fa vao elaela io vao hoanina dia vao meo mafy tsy azo hoanina. Dia matsofanao ilay mofo mafy ireny hafanaina. Dia iny fa malemilemy iny izy ny arotina hoanina iny raha izany tsy vao hihinanao intsony. Miezaka zany ianao tsy hanome vato ny zanakao fa mofo ny daviny dia mofo nomenao. Ary raha manome mangataka trondro ny zanakao mety fara-fakely ianao mba mahita pirina. Fa tsy hanome ny zanakao menarana mihitsy ianao. Satria naninona? Naninona ny zanakao? Satria nangataka taminao izy. Alléluia. Efa tantariko anareo teto le zazalahy nandeha nitsoaka ny trano iray aman-dreny ny fanangalatra. Efa tantaraiko iny mety vola nisy tsy narefa aloha tantarako ihany tantara miverina rediffusion. Le zazalahy le nitsoaka tany Tamatave tantara tena nisy izy tao Madagasikara tao. Nangalalany daholo ny firavaka sy ny vola tao an-tranony tamin'izany. Efa ela zany tantara zany tantara tena nisy dia lasa izy nitsoaka. Dia ohatr'ilay zanaka tany misy dia laniny tany Tamatave tany ny vola. Lany tany ny vola, nanao mpanampin'olona tany izy sisa, naharazy.
sarara nisy freny andehanana train ody ny olona mividy vondalana ao atsapanina sy obrika villa izy tsy afaka mividina sakafo aza tsisy fa zo kosa rehefa mba nataony dada neny a mba te hiverina diso ah fa tena mijaly ah ty fa mba hiverina tam'izany tsisy portable tsisy telefona tsisy internet tsisy ninona fa de tata de sina timbre de inony alefa ny rahany efa tsy manana adresy amaliny ray aman-dreniny taratasy fa mireny reny zao ny teneniny tsisy afaka amalina reo ny taratasy dadasiny eny fa zao ody any Antananarivo ahako de te ody ao an-trano ifona aminareo raha mbola mba mandray anareo de mba asivo satria ny tranondrareo itelefeny ambony lalana lamasinina any amin'ny lalana train zany de hita ny tranondrareo mandalo de andeha jiantsona ny sorano ny train de zao te dadasiny raha mbola mba afaka mandray ary nareo de mba asivo famantarana rehefa mandalo ny train amin'ny talata train avy any Tamatavy de ao anatin'iny ahako de jereko ny trano ka raha ao an-trano a misy saina fotsy mikopakopaka ny varavarankeliko de midiky zay fa mandray ana nareo de ody a fa raha tsy misy an'le saina fotsy a tsisy an'le lamba fotsy kely a de tsy manina fa tsy hita fa sakaiko aty ny fiainako fa za midiso tonga amin'ny fotoana hodino izy nareo alleloia jereny ny trano rehefa mandalo amin'ny train tsy saina fotsy teo fa nividina izy mivady ambany ambodiny sotry zay lamba fotsy tany ambodiny sotry ny vidiny daholo izy lamba fotsy tao tokantrano na drana covralina inona na voaka ny tena tokotanena hatrany amin'ny tafo misy lamba fotsy ka hatrany amin'ny lavarangana mirozaroza ny lamba fotsy entina hitenenana hoe modifa tena mandray anao zay tsy saina fotsy ny akopakopaka zany ny ray aman-dreny zany ada tsy saina fotsy afatarako hoe mody a tsy saina fotsy ka lamba fotsy rehetrarehetra alleloia milaza eo modifa tena tiana ianao zany ny ataontsika amin'ny zanakitsika de ozy Andriamanitra nareo ve mitatena ny amiko e za mitena nareo fotsiny mily nareo de mangata te ho voana mandondona te ahita mitedy avy alleloia eto zany Andriamanitra tena tehiteny amintsika hoe nareo ratsy aza na de ratsy azy nareo manala ame zavatsoa ny zanakareo tsy mainka avafandaray nareo zay an-danitra no ame zavatsoa am'izay mangataka azy eto zany a raha isika olombelona tsy ame vato ny zanatsika mangataka mofo ary tsy amemena ranona ny zanakitsika mangataka trondro fa Andriamanitra mbola tehiteny zany ny zavatra vitan'ny olona ratsy raha mangataka mofo de mofo nomena raha mangataka azandrano de azandrano nomena fa tsy mena ranona sady tsy vato zany a no farafabetsany vitan'ny olombelona ratsy tsika ratsy tsy tetsy raha tena Andriamanitra nareo aza ratsy tsika tena ratsy mioatra amin'Andriamanitra tsika tena ratsy alleloia fa io zany ny zavatra vitatsika olombelona mangataka mofo ny zanatsika de miezaka tsika manome mofo mangataka azandrano de miezaka tsika mangataka azandrano fosy Andriamanitra hoe nareo aza ratsy mavita an'izany de zavy tsara de hitovy amin'ny zavatra ataonareo ve ny ataoko alleloia ohatry ny tehiteny Andriamanitra hoe za raha mofo ny angatanareo mofo maina ka atao any laoviliana omeko alleloia ny Andriamanitra zany ravana Jehovah Andriamanitra zany rehefa manome rehefa angatahantsika izy de tsy hoe manome fotsy izy fa farak'izay manome alleloia tonga de manome ony Jakoba toko voalohany andininy fahadimy fa kitsika vetivety zay teny zay Jakoba voalohany toko fahadimy hoy ten'Andriamanitra tapany voalohany raha misy aminareo a tsy manam-pahendrena aoka izy angataka amin'Andriamanitra izay manome malalaka ho an'ny olona rehetra sady tsy mandatsy de omena azy manome ina hoe manome malalaka izy ny olona rehetra izay manino izay mangataka ny tian'Andriamanitra tenenina eto zany de zao Andriamanitra rehefa manome tsy ohatra tsika olombelona manome hoe ianao mangataka zavatra ray de ray ny azonao amin'ny olombelona izy Andriamanitra hoe nareo ary ratsy ve mavita an'izany za maika fiza tsara fa ve tsy ame zavatsoa anareo de zay ohatra zay mihitsy raha mangataka mofo maina ianao a farafakely nomen'Andriamanitra mofo dobera alleloia amen
mety mangataka le gâteau ohatriny any amin'ny pavion reny ianao a tonga de le gâteau ohatriny any amin'ny patisserie tena le malefalefaka reny mihitsy nomenanao fa tsy le gâteau misy may reny. Alleluia. Io zany mba mofo dibera tany amin'ny taloha mandalo Analakely de ao amin'ny pavion misy mivarotra mofo dibera de hitanareo hoe mofo iny de ivelany ohatra misy dibera mivoaka de le sisiny roatra ny tapahany zay de hosozany dibera de no eritreritry hoe efa mideborde mihitsy ny dibera efa feno dibera tsisy dibera ao anatin'iny. Mofo misy mayonnaise ivelany misy mayonnaise ray sy voatabia ray fa sokafy ao anatin'iny tsisy. Andriamanitra teteny amintsika mofo dibera ny tadiavinao a. Alleluia. Mety ampian'Andriamanitra tsy fantatro mihitsy ao anatin'iny, mety ampiany fromage ao anatin'iny satria Andriamanitra zay ny toetran'Andriamanitra. Zay isika ngeravany Solomona nangataka fahindrina tamin'Andriamanitra. Mpanjaka voalohany ozy Solomona mpanjaka voalohany toko fahatelo andiny fasivy. Andriamanitra mba omeo saina malady saina malady. Inona nomen'Andriamanitra? Inona zany nangatahana Solomona? Saina malady. Inona nomen'Andriamanitra? Nomen'Andriamanitra andiny fa fito hatramin'ny fahatimy amby roapolo. Andiny fa valo amby folo hatramin'ny fahaefatra amby roapolo. Ndrasoloha diso any. Andiny fa roa amby folo hatramin'ny fahaefatra amby folo. Nangatahana Solomona andiny fa sivy meo saina malady. Ny nomen'Andriamanitra andiny fa roa amby folo hatramin'ny fahaefatra amby folo. Tena tsara fangatahana Solomona fa teny ray mpanjaka voalohany toko fahatelo andiny fa sivy tapany voalohany feza teny ray fotsiny mba teny roa saina malady. Tsy hoe malady maladilady azany fa tsy hoe mararary fa tena saina malady. Inona nomen'Andriamanitra? Andiny fa roa amby folo. Indro anao araka zay teninao ka indro efa nanome anao saina endry sady mahiratra. Saina endry sady mahiratra. Nga Solomona nangataka an'izany. Sofina malady nangatahany, saina malady. Fozy Andriamanitra meko anao saina endry sady mahiratra. Tsy nangataka mahiratra zany izy. Fa inona nataon'Andriamanitra? Nomen'Andriamanitra. Nga mbola nijanona treo. Meko anao saina endry sady mahiratra ka tsy misy tahaka anao teo alohanao ary tsisy tahaka anao aorianao zany hoe tena nomeny an'le tena farany tapony. Satria inona nitady mofo tsy mofo fotsiny nomen'Andriamanitra. Omeko saina endry anao sady mahiratra ary tsisy ohatranao zany tena mahiratra be tonga anao de tena mention très bien. Tonga de niveau tena ambony be andiny fa telo amby folo arina zay tsy nangatahanao azy de omeko anao. De ino zavatra ratsy ve? Hoe meko saina matsilo saina mahiratra sy malady ianao de avy eo ary zay tsy nangatahanao de meko anao koa ohatra hoe baka, totondry, ozina, kapoka, mbola tsara ihany koa nitoy ihany rehetrarehetra ary zay tsy nangatahanao koa de nomeko anao de arena sy voninahitra ka tsy misy mpanjaka tahaka anao amin'ny andro rehetra miampitsodrano ngezabe. Zavatra ray nangatahana i Solomona saina malady. Izy Andriamanitra za tsy mba olombelona ka hoe saina malady nangatahanao de saina malady nomeko anao. Ny ahitako Jehova satria za tsara. Alleluia. Jerena tsara nampanantenana ny Davida
faketsika maky ten'Andriamanitra Samuela voalohany ampahery anao androany fa tsara io Andriamanitsika io. Samuela voalohany toko fafito ambin'ny folo fakitsika inge Samuela voalohany toko fafito ambin'ny folo ny zavatra nampanantenana ny Davida. Samuela voalohany toko fafito ambin'ny folo andiny fatimy amby roapolo. Rehefa iady aby Goliata zany Davida de reto nisy loka, reto nisy fanomezana, reto nisy prix, reto nisy amboary manina ho an'izay sa iza le sa Davida ny sa reo fa tsy fanomanin'Andriamanitra ho an'ny Davida. Samuela voalohany toko fafito ambin'ny folo andiny fatimy amby roapolo. Ary hoy ny lehilahy tamin'ny Israely, hitanareo io lehilahy miakatra io, eken'ny Israely miakarany, koa izay lehilahy mahafantatra io dia ataon'ny mpanjaka manan-karem-behivavy. Eo meny koa ny zanany vavy ho vadiny, sady tsy ampandoavy ketra ny amin'ny Israely taranatray ny zavatra telo. Reo zany nampanantenaina ny Davida. Halleluja. Inona ny nomen'Andriamanitra ny Davida? Samuela faharoa toko faharoa ambin'ny folo andiny fahavalo. Samuela faharoa toko faharoa ambin'ny folo andiny fafito. Dia hoy natana tamin'ny Davida, ianao no izy. Zao no lazain'i Jehovah Andriamanitra ny Israely. Izaho nanositranao mpanjakan'ny Israely, ka namonjy ianao afaka tamin'ny tanan'ny Saoly. Nomeko anao ny tranon'ny tomponao, ny vadin'ny tomponao andefy mandronao. Ary nomeko anao koa ny firenen'ny Israely sy Joda. Ry havana. Inona nampanantenana Davida tary? Lasa ohatry ny zavatra kely le azo tary. Raha miohatra amin'izay nomen'Andriamanitra azy. Mena vadiny zanak'isoa atao vadiny, atao manan-karem-behivava dia tsy mandohetra. Inona ny problème Davida amin'ny fandoavan-ketraka izy mihitsy lasa mpanjaka. I mpanjaka raha mbola afaka hiteny amin'ny olona hafa indray ianao koa tsy mandoa. Ihany laza mpandoavana. Mihoatra ange zany ry havana. Taloha no nampitamba zany lafa tsy mandohetra e. Zany tena hoe saotra mandohetra. Fa aveo inona nomen'Andriamanitra? Ianao mihitsy tonga dia mpanjaka, manapaka momba ny hetra, na hofoananao ary ny hetra ny olona rehetra. Nomenao vadin'ny tomponao, ny tranon'ny tomponao nga nisy resaka an'izany tary. Tsy nisy resaka an'izany tary, satria Jehovah tsy olombelona ka mangataka mofo ianao dia mofo nomena. Nomena hatramin'ny fanjakana anankiroa, Israely sy Joda, natambatra. Davida rerana nanjaka teo. Voandresantsika maly zany. Nga Davida nangataka an'izany ry havana. Davida nge tsy nangataka an'izany. Ny nangatahany Davida dia mba handresena ny lehilahy miaika an'Andriamanitra veloha. Hoy Jehovah nga zany ihany nomeko anao. Zange Jehovah, zange manome malalaka. Nahoantsika no matahotra. Misalasalitsika ngataka amin'Andriamanitra ive dia ho azoko ino. Zary avako manala i Jehovah vombelona aminao. Ny mba nangatahako tamin'ny Jehovah ito anatin'ny problème anay. Ny mba nangatahako tamin'ny Jehovah zany mba anatin'ity problème anay ity. Tamin'izany taona lasa maro zany. Dia mba tsy gadra. Satria za tamin'izany tao anatin'ny problème anay eo fa nitantariko anao misy mety mbola tsy naheno eto. Zany ny problème nampivoafoana lasa ohatr'izao. Nananan'olona vola, olona 450 isa. Nareo zany mbola kely, nareo zao 450 isa, 54 isa. Manana trosamiko. Ny kely indrindra amin'izany 5 millions de francs. Ny betsaka indrindra amin'izany 350 millions de francs. Trosan'olona mo. Mitentina 900 millions efa ho 1 milliard. Reo olona 450 samy namoaka vava daholo fa anakatra nara tsy voaloha vola. Ny sasany tena napotika ny tokantranoko. Ny sasany tena hoe tena mavoaka gazety. Ny sasany tena hoe ho alainao amin'ny fiasana, tena alaina baraka amin'ny fiasana satria ao ny toerana mba tena hitan'zareo tena mba mety ny isan-dratako ngambany. Zao mba nangatahako rehefa namoaka ny vavako otrao dia zao mba zavatra nangatahako Jesosy. Asa vela mikatra moa zany. Ho aiza ny vady aman-janako.
asa vela migadra fa zao ny teniko anao tsy migadra aloha za raha izay. Halleloia. voafafa nitrosako. Halleloia. nytoy ny tokantrano efa efatry tiany ankizy. Halleloia. zay sy madama mbola ao tsara. Halleloia. ary zao za lasa mba hatsonareo pastera. Halleloia. mitory tenin'Andriamanitra manao vavaka fiambenana taizy zany. Sanga nangataka an'izany tsy nangataka an'izany ahako. raha olombelona ny nangatako azakatraina dia tsy nigadra fotsiny aho fa mbola mety mamatatatra ohatr'izao. afaka tamin'ny toke, afaka tamin'ny ditra maro isan-karazany tsy nangataka an'izany a ny mba tsy gadra fotsiny Jehova. izy le raha nabavy zay mety nambavaka ny vadiko reto fa tena mbola mahamby foana. alina be foana izy vao tonga te mahamby foana. lety nambavaka ny vadiny afaka toka tonga dia lasa nanao mpiandry ny vadiny amin'izao tsika miteny zao lasa mpiandry. le vadiny indray no mibedy azy so dia tsy mivavaka. Halleloia. inona nangatahany? mba hitsahatra mitoka fotsiny le ranga. ozy Andriamanitra raha olombelona dia mitsahatra mitoka fotsiny io fa za manao zavatra tsara ataoko lasa tena ara-panahy olona io. mainy Jesosy ny groupe izay maharesy koa sotra lovely. Halleloia. ry avako ny problème anao so dia anao tsy nangataka fa zay rehetra nangataka tao amin'Andriamanitra mihoatra lavitra. hafa ny nangatahanao dia ny nangatahanao o Jehova tamin'ny Solomona nomeko anao zay nangatahanao. fa na zay tsy nangatahanao koa dia mbola omeko anao. ary ozy izy Andriamanitra matsiany Davida nomeko anao a zany nanositra anao mpanjaka aloha ngeza be zany. namonjy anao tamin'ny fahafatesana tamin'ny tanan'ny Saoly ngeza be zany. nomeko anao vadin'ny tomponao mandefy mandronao. nomeko anao koa ny tranon'ny vadinao. dia nomeko anao koa ny firenen'ny Israely sy Joda. ary raha mbola tsy ampy azy, raha mbola tsy ampy anao zany dia nomeko bebe kokoa ianao. Halleloia. zany hoe mahita zany ianao Andriamanitra tena vonina andeha lavitra be. Jehova Andriamanitra toriko aminao io a te andeha lavitra be miaraka aminao. indraindray tsika mitifitra zavatra ambany kely tsika nefa Jehova miresaka amintsika. sa Jehova. Halleloia. mbola resaka zavatra nonofo aminao a avokatry ny fanahy tanatin'izany problème zany zay ry havana. za zany a tena teneko anareo misy matetika voateny teto fa izy ty satria za zany dia olona mba tena mba anisan'ny zavatra mba tiako teo amin'ny fiainako resaka fiarakodia. hatramin'ny mbola kely a hatramin'ny mbola kely a dia io foana tany Ankadivato za rery ny nanana zany kalesa. atanana kalesa taloha manana kalesa misy jiro, misy klaxon, misy frein, misy radio, misy le radio portable kely reny tamin'izany ombala kely reny. dia ny any kalesako a misy autoradio, misy jiro amin'ny alina. efa ny olona efa mody ao ny mpilalao kalesa. za mbola milalao eo amin'ny arabe fa ny ampiretina ny jiro misy lampe de poche anankiroa, misy frein, misy radio. Halleloia. sy zay dia efa zavatra efa tiako hatramin'izay ny ainako le izy. dia zao jejerinareo koa za zao naniry zanakalahy. misaotra nareo tamin'ny teninareo mba naniry zanakalahy dia tamin'ny za voateraka voalohany vavy le zaza deotriny zany efa nanantena zanakalahy satria za matsy lahatokana. ary ny akabetsahany na eo amin'ny fianakaviana dia lahatokana daholo ny cousinko zany a be dia be ny cousinko lahatokana vitsy lahy kely zay. dia mba faniriko hiteraka lahy teraka voalohany aloha vavy dia faly any fa tsy hoe tsy faly aho. teraka faharoa vavy koa finoana. mangataka lahy tongo fiarity vetivety kely taony amin'ny fiarity tongo finaina. Halleloia. roa lahy roa vavy. hoy Jehova raha olombelona dia tsy nataoko nahazo na nahazo fa lahy anankiray nomeny anankiroa.
ina zavatra tiako tenenareo momba le resaka fiarakodia teo. Tao anatin'le problème zany zay dia tsy nanana tôbila ntsony zay sy mampionona tamin'izany. Tsy nanana volsa coccinelle kely zay zany tôbilanay. Dia misy namana teo an-tanàna dia varotra tômôbila izy. Dia varotra tômôbila izy antsika izay mety mahafantana varotra Golf type 2 izy tamin'izany. Dia hoy zay mantsy mampionona tadidy mampionona mihitsy ngamba ny teniko. Satria manjery an'ilay tômôbila le namako amidy eo an-tanàna zany dia rehefa miresadresaka. Zay mantsy mampionona dia aiza ntsony ny ananako ohatran'io. Tena tsisy hevitra ntsony ananako tômôbila zany le ohatr' izao. Golf type 2. Etika tena zany hoe tsy hoe zavatra lafo be zany tamin'izany. Fa zao ry havana voninahitra an'Andriamanitra tena teneniko anao. Fa rehefa nandroso any ara-panahy gaga ho any fianakaviana tamin'izay natao batisa. Natao batisa zay heritaona taorianany nanomboka ny vavanay. Nanana 4x4 tsara tarebe, Jeep Cherokee be tena tsara tarebe zay tamin'izay. Sady tonga dia le mihinan-dasantsy be le tsy vitan'ny olona kely vovokaina. Gaga ny fianakaviana tamin'izany. Fa tôbilin'izy io nindramonareo. Ohatran'ilay ranabavitsika teto ny joro-vavolombelona ozy ranabavy-lalahy hoe ozy ny dokotera taminazy fa ianao nga mivavaka any amin'ny marabo, ianao makany amin'ireny mpanao fanafodana eny satria manino tsy mampino olona. Tsy mampino olona angerevana ny fitahin'Andriamanitra atsika. Golf type 2 ny tsy anana ny rehetserozy Jehova mansoa ara-panahy ameko ny tena tsara io. Gaga rifo natao batisa tonga izay tômôbila tsara tare. Tsy nangataka an'izany efa tsy sanangataka an'izany ntsony fa nankatahany zao hoe mba tsy higadra Jehova na mandeha tongotra mandra-pahafatany fa mba tsy afa-baraka migadra. Iza tamin'ny fianakaviana mba efa nanitsaka anatamora fa za zany ny voalohany nanitsaka anatamora. Jehova na handeha bisikileta na handeha tongotra mandra-pahafatiko sisy rareko izay tômôbila zao fa aza atao migadra izy Jehova fa na dia izay tsy nangatahana ho azy. Ianao hoe androany ry havana. Afaka ve ianao androany mba hisaotra an'Andriamanitra amin'ireo zavatra izay tsy nangatahanao. Fa ena tamin'ny Petera Jesosy. Fa ena tamin'ny Jesosy Petera. Inona ny problème moa izy Jesosy? Hatramin'ny alina nge tompo tsisy. Ka i Petera isako miantsena amin'ny alina mety mahazo fefaky ny sambokely. Rehefa mandeha ny tsena dia mety tapaky ny sambokely. Misy tsy maintsy hipetrahan'ny olona koa ny sambokely. Fa hoy izy Jesosy ndana makany amin'ny lalina. Inona ny tena androany? Luka 5. Alleluia! Luka 5. Andininy fafiry. Luka 5. Fa Simona namaly hoe tompo andrisy ny alina nge efa nikelezana ena teo mbola andeha eny no ny teninao dia alatsaka ihany ny arato. Fa efa nataony zany dia nahazoazany raha be efa nisy tritra ny aratony. Zany hoe io Petera io nangataka ihany fa tsy nivonona tamin'ny arato matanjaka. Mbola le arato taloha iny ary. Mbola le arato taloha iny ihany. Za teteny aminao. Manaona ny aratonao zao. Ny problème atsika, ny aratotsika, mangataka tsika amin'Andriamanitra, nefa Andriamanitra ny angatahantsika. Averika any tsy olombelona. Raha olombelona ho ny faravabetsany raha mangataka mofo ianao dia mofo. Raha mangataka trondro zany ianao mety fefaky ny sambokely ny nangatanao, dia tena mety fefaky ny sambokely ny azonao raha be indrindra. Ozy ny olaka inona nangatana reky inona ary ny azoko atao. Tsy afaky mangatsy isy tapaky ny sambokely. Fefa ny nangatanao dia nomeko. Mba misaora, mba maiza misaora ozy ny olona. Fa amin'ny Jesosy tsisy hatramin'ny alina. Tena tsisy Jesosy. Fa ohatrany ahoana ny azonao rehefa mafaraparatsiny koa zao mba misy fefaky ny sambokely. Nanano makany amin'ny lalina fa ho hitanao. Manao ny aratonao any. Milamina tsara ka. Ny problème ianao tsy niomana tamin'ilay arato. Jehova nge io angatahanao io e. Jesosy nge io angatahanao io e. Melohan'ny angataka zany ianao ny arato aloha ataovy metimety. Ny arato aloha ataovy metimety. Alleluia. Satria inona ny zavatra amin'izany?
tsika roa zy Andriamanitra raha tsy mahavita mameko maika avizaho zy Andriamanitra zange tsara trondrony tsy ampy aminao tonga de arato atao matevitevina ny arato fa anao zavatra Jehovah anao zavatra Jehovah andra mampainanao androany hoe ny zavatra omen'Andriamanitra ravana tsara noho zay nijitsika foana tsara zay nangatahantsika foana aloha nomen'Andriamanitra satria ny olana tsika tsy malala ozy tsy fantatra hoe zay angatahana Andriamanitra rehefa manome sady mahasoa mahafinaritra no fidinian'Andriamanitra hatramin'ny zavatra kely isika ngely ndray mangataka zavatra tsy fantatritsika koa hoe inona ilay andro izy nareo zany mivarotra tomobila taloha de ilay andro nanomboka ny niakatra ny angedana tomobila satria nanomboka nalalaka ny tokotany taloha zany tsy mahafatsy tomobila kely sy 4x4 minibus rabe indrindra de nanomboka ny nalalaka ny tokotany de manomboka mandray an'ireny minibus be le bus nambopo ohatr'izany de tafiditra eo tokotany fa andray andro am'izay nisy olona ny proposé anay misy boinina ao zany taloha boinina be le pakany tamatavy le ngeta be le lava mazaka olona 5 sa 10 boinina 75 place no tsy tadidiko zany raikitra tonga de raikitra le fifanarahana to de netiny le tomobilanay 4x4 tam'izay de takalo boinina de fa netiny le 4x4 de le boinina sisa nalamo am'izay tokotany tapahana daoka atao tokotany hoe feno hazo taloha hoe nanaovana le clip mampionina le hoe tompotokana iny ao tokotaninay ina zavatra natao efa nitapahana daoly reny hazo io satria izy boinina hiditra fa ny problème tsy ombony vavahady tsy napozina tsy niomana idirana boinina ny vavahadinay neto idiana fa tsy tafiditra io boinina io ianao mikomandy boinina ny vavahadinao efa tsy omby boinina de ina hoe tsy de navela ty ihany le tomobila kelinay fa tsy omby nandefany am'le toerana nisy an'le boinina nyrefesina le boinina nyrefesina ny vavahady tsy possible io zany tsika rehefa mangataka zavatra ao tsika boinina fa Andriamanitra rehefa manome atsika fatany hatramin'ny mahasoa atsika hitany hatramin'ny vavahady ampidiry atsika an'io tsy indray mangataka zavatra tsy atonina atsika ravany tena Jesosy tena resy lanitra tsika indray mangataka zavatra tsy atonina atsika ary na de io vady io ary teneko anareo misy aminareo vehivavy reo matetika vehivavy tratrany tsy mety mahazo vady misy olona fantatro zay mety efa maty izy efa antitra be zany raha matoa zany tamin'izy hitako fa mademoiselle mbola tsy niaraka tamina lehilahy tsy nanambady fa satria zao hatramin'izy mbola kely de lista mihitsy ao chambre hoe lehilahy andrasana liste zany voalohany indrindra andrina anatsifo zay misy izy andrina de le andrina amin'io misy andrina avy any am'le misy andreo tsy teneniko satria mety misy avany nareo andrina ny anina zay aloha ny voalohany ny alavany mihoatra amin'ny misy fomba fandevezana hoe 1m80 any ho any lava orina ranjanana dokotera liste zany dokotera no fosana manao sport zany antitra ihany fa tsy mety tonga le izy tsy mahay mangataka boinina ny tedavina ny vavahady idirany boinina ary tsy izy de tsy nanambady tsony satria manino nety nisy any nety tonga mety andrina tokoa fa petakorona de efa tsy nety tena marina ny teniko anareo zany mangatan'Andriamanitra aza be commande aza be anina be fantatr'Andriamanitra no mety sy ny mahasoa atsika alleluia petrao aniny za tompo meo ny anjara koa misy anjara ho anao any
metatsindra mety misy voadona am'izany teny zany fa zay le zava-nisy. Alleloia. Jehovah Andriamanitra mahafantatra izao no mety aminao. Jereo tsara Solomona i Davida azafady any Samuela faharoa. Samuela faharoa toko 12. Aza miteny atsika mazany moa matetika nany anivon'ny fiangonana zay dia za miteny an'izany resaka andrina sy andevo zany fa ny antony dia zao zany zavatra angy raha tsy resahan'ny olona tsy resahana nefa mikiky fa mbola misy tompo-panompon'Andriamanitra mbola miresaka momba an'izany. Nefa zany zavatra zany dia zavatra mitarika anao misintona anao tsy vovony zany fanavaka vahany zany Jesosy azariavana ny avorazana indrindra tena fa ny an-danitra nidina mihitsy tsy manavakavaka atsika. Nareo zay tonga manaraka eto tandreminareo manao an'izany. Tandremo mbola mampanjakanao anatinao zany fihevitra zany. Zay aloha dia andrinany anina zay dia tsy mipana. So zany tsy avovonjy anao. Hainao ihany ny Baiboly mivokasika ihany ianao mivavaka. Mila fiderana ihany ianao mivavaka be anao fa zay mbola mikikika ao anatin'ny sainao. Sao tavela fa tadidio sika rehetra hoe andevon'ny fahotana daholo. Andevon'ny tevoly daholo nafahan'i Jesosy. Raha eto ianao tsy misy resaka momba an'izany mihitsy eto. Ary zany miresaka momba an'izany foana na ny anivon'ny fiangonana miresaka an'izany satria zany tokony potehana ny anivon'ny fiangonana. Mbola misy mihitsy ny fiangonan'ny fotsiny ny fiangonan'ny mainty. Misy fiangonana tsy idiran'ny olona mainty ato le ny to misy andrina be niditra tamoana ny potika am'izany ny fiarahamonina. Za tany tonga dia potehako ny azy zavatra zay satria isika eto ho any an-danitra isika. Alleloia, ho any an-danitra isika ravana. Zay aza totohana mihitsy nareo miresaka an'izany satria zany zavatra tokony potserina mihitsy zany satria aretina mikika ao anaty zany dia tena tsy adehanantsika ny an-danitra. Atsantsika ny amin'iny Samuela faharoa toko 12 andiny 12. Ary noho nandray hafitona dia maty ny zaza. Jereva amin'izany ka indromalisiony misy an'izany. Kanefa Jesosy koa tsy miditra anatin'izany fiangonana izany fa tadidio. Fiangonana misy fanavakavahana ohatr'izany dia eritreretra hisy fanatrehan'Andriamanitra. Azafady aminao président ozy le hira zay. Ary noho nandray hafitona dia maty ny zaza. Ary mpanompo Davida nataotry laza amin'ny zazana avy tena maty zany le zaza. Maninona le zaza maty? Zanak'izy io vo maty io, zanaky Davida tamin'ny Batseba. Ahoana nahatonga ny zaza io maty? Mpamono olona ve Andriamanitra? Zavatra roa ny tian'Andriamanitra tongavana. Voalohany indrindra amaizana ny Davida. Faharoa manarakaraka an'izany, tsy tian'Andriamanitra io zaza io velona ka avesara ny ozona. Satria nisy rahan'olona latsaka tamin'ny vokatry ny nisino zaza io nandatsahany Davida ny rahany dadany ny vadiny ny reniny zaza io. Tsy tian'Andriamanitra isy taranaky Davida hibaby ozona, hibaby an'izany rahan'olona latsaka zany. Dia maty ny zaza. Fa inona nataon'Andriamanitra avy eo? Any amin'ny andininy 420 amin'io Samuela faharoa ihany toko 12. Ary Davida nampionina ny Batseba vadiny dia niditra taminy ka nandry taminy ary niteraka zazalahy izy na ary nataony hoe Solomona ary Jehova tia azy. Etsika ary dia mahita ohatry ny tsy andrin'Andriamanitra mihitsy ohatry mbola tsy afaka akory ny fisaonan'i Davida dia niditra tao amin'ny Batseba izy tonga koa Batseba dia nitoehy zaza. Hitanao ohatry ny tsy andrin'Andriamanitra mihitsy izay ampiononana ny Davida sy Batseba ny soloko iny satria tsy mahasoa anareo. Andriamanitra rehefa manala zavatra eo an-tanantsika. Alleluia. Andriamanitra rehefa manala zavatra eo an-tanantsika dia tadidio hosolon'Andriamanitra ny tsaratsara kokoa iny izay. Satria Andriamanitra dia tianao zavatra tsara eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao. Satria Jakoba 2:5 Andriamanitra dia manome malalaka ny olombelona rehetra ho an'izay mangataka
sady tsy mandaja. Indretinareo fa Jesosy tany rehefa nitsangana tamin'ny maty amara-paranantsika azy any amin'ny Luka 4:20 any. Jesosy aloha nampianatra ato amin'ny Matio 5:30 nampianatra aloha Jesosy. Matio 5:30 azafady. Matio 5:30 Matio 5:30 ary nazovina aneranao andeha maily ray mandehana miaraka amin'ny maily roa. Zany ny Jesosy zany. Misy manery anao andeha maily ray, aza maily ray nomena azy. Fa mandehana miaraka amin'ny maily roa. Andriamanitra zany, Jesosy zany manana ny toetran'Andriamanitra raha mangataka ray ianao omeny roa, mangataka roa ianao omeny telo, satria inona izy tsy te hitovy amintsika olombelona ratsy. Hoe mangataka ray dia omena ray, mangataka roa dia omena roa. Fa ny Jesosy raha ray ny angatanao roa nomeny anao. Ny Davida nampanantena Jehovah nampanantena Davida izy zavatra karazany telo, be dia be nomeny any Davida atao aorian'izay. Solomona nangataka zavatra ray, saina malady, nomeny azy daholo na dia izay tsy nangatahany ary. Satria maninona? Satria Jehovah izy. Ozy le lehilahy anankiroa le tany Emosy efa nitsangana tamin'ny maty Jesosy any amin'ny Luka 4:20. Niarina nandeha tamin'i Jesosy reto olo reto dia gaga be ry zareo. Luka 4:20 andininy 2:30 dia niretsaka izy hoe tsy nangorakoraka hoe fotsika raha niretsaka tamintsika teny an-dalana izy ka namoaka hevitra momba ny soratra masina. Ina zavatra nitranga reto lehilahy reto le andeha akany Emosy tokony 10 stadio raha ny Jesosy dia niresaka tamin'ny zavatra niala tampotampoka teo. Nisy lehilahy niaraka taminy Jesosy kay miaraka amin'ny fa tsy fantany. Dia Jesosy tsy niarina andeha taminy fotsiny anala fahanginana, fa Jesosy nikasika ny fony. Sady nanala fahanginana, nanala ny alahelo sy ny taona nazava ny saingy, fa mbola nikasika ny fony ihany koa. Any niarana andeha, fa sady miara mandeha, miara nofo, miara mandeha tongotra, fa ao anatin'izany mbola vao nangorankoraka ny fony, voakasika ny fony. Eto kilazana aminao hoe zany ny Andriamanitra tompontsika ary zany n'Andriamanitra toriko aminao eto. Halleloia. Andriamanitra tsy manay, tsy mahay manao zavatra kely zany. Ray ny angatahanao, roa nomeny anao. Ray ny angatahanao, telo aman'efatra miampy izay tsy nangatahanao, omeny anao. Nahoana ianao ny atahotra angataka amin'Andriamanitra? Izy Andriamanitra aminao androany. Raha mangataka ianao dia omena, raha miantso ianao dia hovaliana, raha mitady ianao dia ahita, ary raha mandondony ianao dia hovoana. Aza misalasala mangataka. Angatao fa rainao io, angatao fa tompontsika io. Halleloia. Io tsy dia voly ka hoe angatahanao dia mifanahanao mihitsy ny amidy aminy vao manome. Angatao fa manome io, lehibe io, be fitiavana io, tsy olombelona io, tsy ratsy io fa tsara. Manome malalaka ary manome mihoatra. Samy hita iny tompo angatao izay irin'ny fonareo, fa Andriamanitra afaka manome. Asika no antirity ray eo misaotra. Nao androany afaka hitovy amiko. Za androany anatin'ny tirity hisaotra an'Andriamanitra. Ny problemantsika mantsy isika dia misaotra an'Andriamanitra tamin'izay azontsika, izay nangatahantsika ka tonga amintsika. Ary raha misy zavatra angatahantsika dia tsy azontsika, dia tsy hitadiditsika fa tokony hisaotra an'Andriamanitra kositsika tamin'izay rehetra tsy nangatahantsika nefa nomena antsika. Ianao izao androany dia manangataka Andriamanitra aza atao manao accident za androany dia iny tokoa ianao fa tsy manao accident dia misaotra na misaotra fa tena tsy manao accident, tsy nangataka an'izany koa sika. Tonga dia nandeha niazontsika ikeo fa tsy navelan'Andriamanitra tratra ny accident ianao, tsy navelan'Andriamanitra tratra ny loza isan-karazany tany ianao.
izy Andriamanitra mba tena engany ozy hoe am'izao krizy zao mahita sakafo hoanina hoe nomen'Andriamanitra hatramin'ny jus sy ny desera ianao teo fa za mandaingy halleloia tain'ny tompany antsika mety aminao ve raha hiaraka amiko ianao androany nisy saotra an'Andriamanitra tamin'izay rehetra nataony teo amin'ny fiainantsika ivavakantsika aoriana ny dira ity amen. Tombuko
aina jesosy misaotranao zay jesosy tamin'ny fotoanandroany izay nomenao dia rahaina ny anaranao jesosy malala ary makasitraka sy misaotra ny anaranao zay satria tanteraka somatsara tetondray tamin'ity androany ity jesosy malala ny fotoana izay rerahana tetony araka taminao matoika jesosy malalo fa ny tananao mahelany ikasika ny tsirairay avy kasika nay rehetrarehetra ndray tao aorianan'izany teny zany ataonay aona tokoa ny saotranao Andriamanitra fa tsapanay fa tsy ampy ny fisaorana anao Andriamanitra tsy mifanaraka amin'ny zavatra izay ataonao Andriamanitra tena tsy mifanaraka tompo tena tsapanay hoe tsy mifanaraka Jehovah Andriamanitra fa tena hita hoe tsy ampy ny fisaoranay anao Andriamanitra tena tsapanay fa tsy ampy ny fisaoranay anao Andriamanitra androany zay Jehovah Andriamanitra tena te amin'ny voninahitra anao tena te hisaotra anao ianao manao mihoatra fa ndraindray tsy mba vitanay misaotra anao mihoatra matetika ataontsika zanak'olombelona ravana rehefa mangataka misaotratsika raha tena tonga amin'ilay zavatra tena niritsika misaotra kely fotsiny fa raha vo tsy mifanaraka amin'ny eritrerititsika fotsiny dia tsy misaotra akory arytsika nefa nisy zavatra azotsika any nda hoe ilahntsika izany alleloia ilahntsika ary avana zany zavatra zany ilahntsika izany fahazaran-dratsy zany manomboka androany alleloia raha mety aminao dia ndao ilahntsika izany fahazaran-dratsy zany ravana fa tsy mahasoa atsika izany tsy izany no nampianarin'Andriamanitra atsika tsy izany no nampianarin'Andriamanitra atsika fa ny porofon'Andriamanitra fa izy manao mihoatra dia mba tiako tsika misaotra azy mahay Jesosy misaotra Jesosy malala misaotra anao zay misaotra ny amin'ny teny izay nomenao teto androany ampaherezo ny tsirairay avy aza velanao latsaka tany zany teny zany fa tena hoe ataovy latsaka ty anatin'ny fonay ataovy latsaka ty amponay Andriamanitra fa tena tsapanay hoe tena manao mihoatra ianao ary ny tsara indrindra nomenao anay ny voalanjalanja sy ny tsara indrindra sy ny sarobidy indrindra nomenanay saotra Jehovah Andriamanitra dia ny anaranao makasitraka makatelona re engana izany teny zany mba tsisy overy aty anatin'ny tsirairay avy fa tena hoe amoa avy zato eny aty amponay tsirairay avy tsisy voatsainiko ny devorom-piaza izany teny izany fa tena hoe aniry aty amponay tsirairay avy amoa avy zato eny amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo sabata no angatahana izany vavaka izany amen ivavaka amin'ny firenentsika amin'izao fotoan'izao tampandrosika nababisika mamia ivavaka ho an'ny firenena tany tompo raha nabavy mamia anao ny fitenenana Jesosy fa tena dia fanaraka rehetrarehetra manaraka ny vakoka firenena izao raha mbola iana mivavaka isika itondaka firenentsika dia Jehovah Andriamanitra ray malalo mbola faly misaotranao zahay misaotranao Jehovah Andriamanitra ny amin'ny teny mamy dia mizaren'ny mpanofinao tamin'ny androany teny mamy teny mampahery teny velona ka loatra mba anatin'ny fony ny tsirairay avy Jehovah Andriamanitra mendriky misaorana omena voninahitra ianao satria lehibe tokoa ianao sy misy fitiavanao Andriamanitra tena hoe tsy olombelona ianao Andriamanitra zay manao ny olombelona angatana sy zavatra iray dia manome ray fa ianao Andriamanitra manome mihoatra Jehovah Andriamanitra tsara ianao Andriamanitra mahay zavatra eny Andriamanitra tena hoe mamaly fotoana rehetrarehetra Andriamanitra tena mitsinjo na zavatra tsy eritreretinay azy efa ataonao rehefa mahasoanay ary ianao tsy manomboka tsy mafananay Jehovah Andriamanitra tena hoe misaotranao amin'izany teny mamy zany misaotra betsaka Jesosy fa tsy ataonay tsinitsiny izany teny mamy zany Andriamanitra tsy adelanay mandanindany fotsiny Jesosy fa
oreketiny ao anaty foana mandakariny Jesosy tena hoe oreketiny tena hoe osoatany anaty fona izany teninao maro mampahery Jesosy tena hoe makasitraka Jesosy Jesosy any amin'ny zavatra eto Jesosy na teninao maro mbola tsy misalasala izahay Jesosy angataka aminao mbola notona foana izahay Andriamanitra mbola tsy tsaratra angataka Jesosy tsy tsaratra miantsoantso izaranao izay Jehovah-Andriamanitra amin'ny fiainana rehetrarehetra mankasitraka Jehovah-Andriamanitra ary ankehitriny Jesosy dia mitondram-bavaka ny firenena malagasy fantatra tsy Jesosy ny firenenay tompoko ary tena hoe mangataka Jesosy amin'izao rahatsika izao tena hoe otrona manokana Jesosy ny firenena malagasy lasa karaha-finezana tanteraka Jesosy amin'izao vanim-potoana iainanay izao Jehovah-Andriamanitra mbola maro ny tianao ombonena naraka ny tenona dia ray any tianao ombena amin'ilay olombelona izay miforon'ny tananao fa matoky Jehovah-Andriamanitra tena hoe io izy fifazam-panay lehibe hoe io firenena malagasy Jesosy tena maro resy lahatra ary azakazaka Jesosy indrindra amin'izao ny farany izao tena hoe atsapa fa ianao Jehovah-Andriamanitra izay manana fiainana bebe izay manana lanitra tena hoe maro ny firenena maro ny roko malagasy tena hoe azakazaka mba andovany lanitra Jesosy malala ao ny fanokonao maro ny malala Jehovah-Andriamanitra anao hoe mbola finositra tsy anome hery izy ireny Jehovah-Andriamanitra tena hoe andeha amin'ny fahamarinanao tena hoe faty ny ratsy Jesosy anamaso ny tena Jesosy satria anao milaza izay tsy masina dia tsy entin'Andriamanitra Jehovah-Andriamanitra ary taona firenena ny fananao masina tena hoe anamaso ny tena Jesosy tena hoe ifoara-panao ny fivazam-panay lehibe Jesosy amin'ny firenena manam-piavianao amin'ity amin'ny farany ity Jesosy areko Jesosy ny marary izay sahita manana amin'ny hoanina Jehovah-Andriamanitra nao ale mafantatra tsy malala izy re Jehova njova masinao tena hoe tay manokana izay marary tena hoe ny anatsito izay kifikivinao ampahery Jesosy izay mandalo azy Jehovah-Andriamanitra nao ny anivoaka izy ireo mpandresy sahiny firenena malagasy sahiny vahoaka Jesosy ny fianakaviana tsirairay avy Jesosy apetraka eo miteraka aminao tena hoe hotainao manokana rova amin'ny loza maro samihafa izay mitranga isanandroany maren'olo foana izay Jesosy amin'ny firenenay koa dia manan-tena anao Jehovah-Andriamanitra nao any anisany tananao Jesosy tena hoe omba ny firenenanay tena hoe hofantsera ao amin'ny firenenay Jesosy raha mba ho sambatra ny firenenay Jesosy satria homanana anao tompy sy mpamonjy ny fiainanay itoty aminao faty ny ratsy hiala ny fahazarany ratsy Jesosy tena hoe mba tantera ao amin'ny firenenay izay Jehovah-Andriamanitra raha hoitsy ny olo-bovonjy ety ambanin'ny tany ambanin'ny masoany mba anisan'izany Jesosy ahitana vokatra be ny firenena malagasy amin'ny anaranao Jesosy tompo malalaka misaotra anao Jesosy ny amin'izany rehetrarehetra izany anao ny atanteraka izany Jehovah-Andriamanitra ary sahiny tsirairay avy tena anatikety anao any Jesosy amaly sy mipanodina izay zaran-teny izay rehetrarehetra ny anotory ho voninahitra ny eo anao rehiany saotra Jesosy amen. Halleluja mankasitraka indrindra rarabavitsika mamia tao anatin'izay vavaka ho an'ny firenena izay dia tapitra tokoa ny fandarantsika raolanda Jesosy dia onetinetsika rapitso amin'ny valo sasantsika manomboka rapitso dia misy ny kilalao araka ny nazavaina teo dia toriteny pasika isika rapitso dia rapitso ny fisoratanarina ho an'izay hiditra amin'ny fitandremana amin'ny pasika amin'ny talatalina iny tompo daholo akira 2 point radio12345.com radio12345.com afahanao mely nyojapeo akiradio mandeha andro manala misy hotezaky ny adiny telo amin'ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo maraina amin'ray amin'ny efatra amin'ny fito arivo samita iny tompo daholo alefatsika mandeha zany izy zany amarana antsika amin'ny fotoana androany dia ta iny tompotsika rehetrarehetra misaotra anao nahatrany ny trano farany amen.